Hoe tompo hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra mitondra fahoriana sy vesara-pijaliana fanamaivana anareo aho. Mombantsika mianakavy eny tompo tanteraka tokoa ny izany. ao sika hivavaka. Tompo, atongelany ny sofinao ieny mivavaka ataonay fa mitanao ataonandro ny famindraponao izahay. Ho any tompoko lahy Razafindray Laurent mpanomponao. Nasainao niala tamin'ity fiainana ity. Miotoerana any amin'ny fiadaranao izy sy ny fahazavana. Iovina anjara amin'ny olo-masina amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ao sika hivavaka. Riray be mpamindrapo, Andriamanitra ny manafaka alahelo. Efatra mandrakizay no ambovanao fitiavana anay. Ary ny aizina rakitra ny fahafatesana anay dia hovanao toy ny mazava-tsinana ny fosahan'ny masoandro tenana. Koa mba jereo ireto mpanomponao idona-pahoriana. Tompo, arovy izahay ary ankahireto ho afaka amin'ny aizina sy ny alahelo ateraky izao fahoriana izao. Mitavasonitra any amin'ny fahazavana sy ny fiadanana anatrehanay anao. Ary satria ny zanaka tomponay nandrava ny fahafatesanay tamin'ny nahafatesany ary nampodiananay tamin'izy nitsangako velona dia engany izahay manatona azy aty an-tany fandalovana mba tsy hisara mianakavy. Ho tavahoana ratrizay any amin'ilay toerana mahafanao ny ranomaso rehetra amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Lahoantsika androso am-piangona. Anio alarobia fahavalo volana Desambra taona sivy ambin'ny folo sy roarivo. Eucharistie masina ho fisaranan'Andriamanitra sy fandraisam-beloma ny tompoko lahy Razafindray Laurent Lalahy. Anandanitra ny fimenana. Antsarantsika ny monja Eucharistie masina izao. Anandanitra ny fimenana. Amen.
zanaka sy mifanahy masina. Ombatsika mianakavy fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary fiombolana ao amin'ny fanahy masina. Jesosy olona masina zao avy mitondrantsika mavaka amitiavatsika notymafy ny tompola razafo lehibe Laurent vomen'Andriamanitra azy ampialatsasatra mandrakizay. Dia Jesosy olona masina zao ihany koa miangavitsika izy Andriamanitra hamafa ny mety hokaraza na mety saroka ao tany an'izay mety sanatry fahatosoana vita. Dia alalan'ny Jesosy olona masina zao ihany koa no anakozatsika ery mba hananatsika ny fihamonana indrindra ho an'ny fianakaviana manoloana ny amanjolo. Ndao antsika miakavy aloha hiaika faotantsika no amin'ny fihamanonatra Jesosy olona masina. Anugerah Yesus Tuhan yang dihargai, kami terlalu berfaham
Nusuratan masrajuani Tanzania Yesus datang piano Auka cipite di funare. Minona demanda yang mereka minuai tua. Misi fitu yang nama orang nilai. Rasa di iman rasa mana? Ifa rasa mana? Andea, anak muda fitu yang mana? Hari paraso kau buat fitu yang mana? Wah raya akan nari wajam. Di zaitun fitu yang nariku. Apa terpun dalam makan dia. Dia untuk makan. Sifat kejadian untukku. Kau nak wafatan yang lain. Tapi Yesus kami izon dalam swamarinan akhirnya. Si sudah makan yang baik, apa cara lain? Izaniani ni kumpu. Andreu Pena de Mata Lustang Citegio, dia sama plaza Citegio ni Fiena Nyona Nademan, di Fatami Nademan, Wacitegio Wari, ni Zapa Masalah Dewi, Siwah Pakar, Ami Pengalaman teman isi ketika anak saja narik sana si mana ini si pengalaman teman saya pengalaman teman jatuh saat tadi dari waktu dan tuan jadi sana teman pernah baca akhirnya sih di mana terkirakan jadi zaman masa ini dari waktu enggak di banyak cerita kue semacam ini misi materi divisian jiwa memantau kita nanti karena saya memang itu bisa itu tan nah kamu pakai sih tapi komandan ini vaksin dulu ada yang bisa dipahami dari mifafati sama wanto si semangat saya historia aturan bulan jadi saya orang turun we ancakan yang sangat Jadi papatisan ini pasti sebagai sebuah nama bisa. Fan itu mata tiada kasih, luar biasa sekian negara. Wanita bersekian mati di sana usaha sulit. Di papitanya. Di mapasa di bumi seipan manusia. Dari panduasi dalam nasi tadi Yesus. Ini adalah saya tentang konsa. Ruh dan saya kalau minang atau mempikul, saya mami niula sampai aku sakit di proyek itu namanya amin fat sama proyek ini di dalamnya di sana orang aku di sana sudah orang kata tak sudah ya artinya tidak bisa itu pada awal ini apa kerana manusia nanti itu yang disini di awam tempur di roof dan sasakaru lalu dan itu akan dibantu nyala sasakaru jadi nanti dipakai seperti saya ini kiana pada titik politik jika saya ini dalam artian yang saya memberi matematik artinya memberi itu di dalam artian matematik dituliskan ambil dari mandiratan utina demam tawarin ini nak pisan Yesus secara saya bisa amaran bisa ipamna nyana biar ini saya mana ini tidak ada mana we tidak tina demam sih
Itiavatsika ilay mandro ty raha tonga zany dia hoe mety tentsika hoe famanina sahady satria na 20 taona izy. Fa zay na 20 taona izay no nanomana ny fiainana ohatran'izao. Io koa mba hifangatana amintsika hoe ten'Andriamanitra dia manambara amintsika mandrakariva ny rariny sy miziny, ny marina ary manoro antsika izay tokony atao, manapaka antsika ny faratsina. Dia ho an'ny tompoko Clara Zakorabe Laurent dia izay zany aloha ny fotoana ny enany teto tany izay enany 20 taona izay. Indray mandeha mandalo izay manomanany ny enany 50 taona lehibe. Eo antsika ihany koa hifanitana amin'izay hoe mandalo tsika eto fa tsisy izany eto. Dia izay manovana ny sitrapon'Andriamanitra satria izay zavatra nataontsika ihany no hiantson'Andriamanitra tsika. Soa fa fitiavan'Andriamanitra ary soa ihany fa hainy mampita amintsika ny atao hoe finoana ka ho an'izay io azy eo velona mandrakizay namaky azy. Amin'ny vaky faharoa dia ny ten'Andriamanitra manome fanantenana amintsika. Dia tsy iny zany fa i Jesosy Kristy manomana toerana ho an'ny olona rehetra. Andeha manomana toerana ho anareo. Ka izy toerana io no misy anareo koa. Ito mamona metapantanina hoe tsy fantatra izy arianao, ahoana no ahafantarana ny lalana. Dia eo ndreky Jesosy mamaky izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. I Jesosy Kristy ny lalana. Izay ny lalana mizoran'ny Kristy amana Kristy azy no arahan'ny Kristianina. Tsy misy olona mankany amin'ray afatsy amin'ny alalan'i Kristy. Dia ny fiainana teto tany no sasaran'i Kristy lahy matoa amin'nateraka ary lahy matoa amaky Kristy. Dia nanaiky ny tany fahafatesana ilay vatana tokony hotsompaky ho atsika mba hizorantsika takan'i Kristy manana ny aratsiana rehetra mba hitady ny tsy fahalovana ilay mitafy ny fahalovana. Eo anatran'izay tsika mianakavy dia samy mandeha ny tena ary mahatsiaro mandrakariva ihany koa fa tsy sonina eto amin'ny tany ity. Na izany zany eto amanolobelona dia nitoetra mandrakariva ny fahalemena, ny lololanitra lehibolena manditany ny solataka. Tsisy afaka miamo hoe izany tena lalovary. Dia eo anatrantsika ny vatana mangatsika ny tiavatsika ny olo ity dia atsontsika mianakavy ataoko fa tsy hoe anao adity fe adity fotsiny na hoe tany am-piangonana izay anotrina ny tompokila fa sao dia tsotron'olona koa fa azona manampy mihitsy fomba ity fa azona manampy le fo ity antiavatsika ny olo ity. Angataka anatin'Andriamanitra hoe mba vahoaka Andriamanitra izay mifampifampa mety mandiza azy. Fa koa mety ho sady fahotana raisany tenana mandrakizay izy izay no andianana fiam-piangonana hitondrana ny avana Andriamanitra anorana solona masina izay no atao hoe fitiavana. Eo antsika mianakavy ireo tsika mianakavy samy tafaonatotran'Andriamanitra dia fanetana fomba koa izy ity fa iarakotsiny raha sanatria amin'izay mahaolombelona izay nisy disadisa nampiavatsika ny Andriamanitra ity. Mba rehefa mandihina ao am-posy ao an-tsainao hoe fomba hiantsona azy hoe lalava hoe tamitsika lehinanao azao iny hitako na mahery anao angatapamelana fa tsy mahasoa ny havana, tsy mahasoa ny havatsika ny Andriamanitra ny manana lahelo fa mampivenjivenjy ny farazana. Ary ny mitazona amin'ny lahelo koa dia manakady azy dia izay indrindra no hiterenana aminy hoe
Ifametsy, ifavavaka. Ary zay natonga Kristy namorona ny vavaky hoe raha mivavaka ianareo dia manao toy izao. Rainay an-danitra dia mitoy avy anao ny fahotanay dia toy izy azaka. Ka tena namela vera ohatra ka sanatiny misy izadisa tamin'ny piaratsay. Dia toy izy hoe fa izay mamela no avela, fa izay tsy mamela tsy afaka mihitsy. Dia misy fampianarana Kristy koa amin'ny Evanjely Masindamatio sy Masindamanka hoe tsy ho afaka ao ianao ambanimpambolanao no vary iray be fara. Vary iray be vary kokarak'iray io zany. Dia sanatiny tsy mahafaka. Dia iny avatsika ngatatsika. Raha sanatiny misy olona tseko araka hoe nananara eo aminy dia ivavahana ho azy ivavahana va fa ny olony makanin'Andriamanitra nanana tsy dira-peti-pahotana tsy dirany manahery ka hoe nanahery nakany an-danitra fa olona faly ny makany an-danitra. Dia izay no hanafina azy mivavaka no akanjo fisalovana ampombana azy. Ka ataoko fa azo fisainakavo zany dia miara-mitsangana anazy. Raha zaho lehibe Laurent indreto ny fianakaviana, ny mpiara-mivavaka, ny mpiara-monina, ny mpiara-miasa, ny avy mantakaiza manambolonanao amin'izao ianao mandao ny tany izao. Tsy ara-monina intsony isika fa tsodrano mampivaina ianao. Raha sanatria misy nampalahelo anao amin'izay fihetsika nafidy na fiara-monina nisy atsika taloha dia avelao zay fa tsy mahasoa anao zany. Ary sanatria ihany koa misy havana tsy tongetika rehefa mety nanalahelo anao dia aza tanana ny alahelo, aza mifampitana elo amina. Izay ihany koa dia mamela anao amin'ireny fihetsika na fiteny na fiarahamonina mety vao tsy arakazikazoka totatsialan-dombokony reny satria tsy mahasoa anao na ampanarahana alahelo. Tafikasoa any an-toerana nomany Kristy ho anao mandry ampiadana. Toizatsika amin'ny rambara. Paris zareko tompo anatona anao.
mba tsainandroambakonao izy rehetra ary atao veaeo amin'ny masinaro amin'ny alàna Kristy tomponay.
ny amin'ny rehefa mandohalika dia amin'ny katolika aloha mandohalika mazava loatra zany fa manareo hafafonona tsy voatery andohalika nareo fa iangaviana mba hipetraka satria raha mandohalika ny ka mitsangana ny aloha dia manahirana kely zay fanako ao zay dia mba mipetraka nareo rehefa vita ny fandoriana dia miara-mitsangana indray avy eo mba miara-mitsangana miombolatsika mikiarana tomaty fa zay ny fiainany ny vavaka izy dia akoatr'izay amin'ny faraisana ny kominima dia ny katolika vita kominy voalohany tsy misy sampona moa fomba filaza azy tsara fiomanana no nyroso manao kominio fa ialanatsiny amin'ny aroavana hoe zay zany zany tsy afaka mandray misy antony ao ny olona ny katolika rehefa alohan'ny andray dia miofana mandritra ny rotonako vao nyroso manao ny atao hoe kominy voalohany dia mitoy amin'ny fiainana taoko fa tsy fanamitsiny amin'izany tsika tenena ihany zany mba tsy amanao foana satria manahirana ilay izy zay dia ataoko fa azolina tsara zay rehetrarehetra zay ao jereo ampidiavana ireto fanatitra ireto ny tompo koa raiso miaraka amin'ny zanakao any amin'ny voninahitra ny tompoka razafindray melona mpanomponamo fa iray izay am'izao sakramenta lehibe na olony Kristy izao fa iverina sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrak izay mbatsika mianakavy any ny tompo asandrato mariny fo Andriamanitra mahefa zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay fa ho amin'ny mibalika ny fanatenana hitsaka ny velona sy ho sambatra ary ireo mitebiteby eo ampiheverana ny fahafatesana amin'ny lalana tsy maintsy diavana dia afaka ny olona eo am-panatenana ilay tsy fahafatesako avy satria ho an'izay mino anao e tompo miofo ny aina fa tsy levona ary rehefa rava ny fonenana mandala eto tany dia isoro fonenana mandrakizay kosa any an-danitra izany hoe raha nay mianjely sy miaraka anjely ny fiketrana sy ny fiandrianana ary mitafika lanitra tontolo mihira sy mangalaza ny voninahitra ao amin'ilay antsa vadesina lalandava manao hoe
Fatamin'izy efa tongotra hijaka na nikatsitrakoa dia nandray mofo ary misaotra izarazara sy namiaza mpianana iny atao hoe samy mandray sy mihinana ity ianareo fa fantako ity atotra. Toizany keo no miarana sakafo dia nandray mikalisy izy isotra indray ary hinany miazo mpianana natao hoe samy mandray sy misotro ho tianareo fa kalisy misy ny rahako ity raha irena ny fanekem-pihavanana vaovao sady manakizay alatsaka ho anareo soany be sy ny maro ho famelana ny fahotana ataovy izao fahatsirovana. Di panorama masina rehetra tsy akanavaka ary rehetra miomananao raramasina amin'ny voaka manontolo no votanao izay menakavy reto miara-manolotra zao sorona izao amin'ny fianakaviana dia izay nitona mpaorina ny laozany tompokona dia mba omeo azy rehiray ny faherezana ny fitrakana manoloana zao andro mantsompona izao manana fahafana hitraka anatanjaka sy hery omenao ny fahaizan'olona dia tsarovy tompoko lara zafindray be loao mpanomponao zay nantsoma hiara amin'ity fiainany ity mba ho any aminao niara fahafatesana salamo zanakao izy ka inganitsaka kovelona toazy ko miaraka amin'ireo rehetra ny ololalànanay mba raisy izy ireo ahitany fahazavamendrika ao dia mba amin'ireo fo zay rehetra mendrika iompona anjara fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masina marivo iritsiny ren'Andriamanitra pastor Josefa vadiny masina ny apôstôly Mosambatra ary ny masina rehetra ireo zay mety asitrika taminao tety an-tany dia miaraka hitery izay ankalazanao izay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao fa amin'ny alalany sy miaraka aminy areo aminy dia Andriamanitra ray mba hifany zavatra rehetra anao avokoa fanay masina ny aja mamboninahitra amin'ny taona rehetra. Say
fahotana no ilamina tsy azy tebiteby na toina na toina fitampianasana ny asabarina mpanatenenao sy ny fiaviany Jesu Kristy mpamonjy aminay Jesu Kristy tompo ianao laza tamin'ny apôstôly hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo aza ny fahotana eny monjerena fa ny finoana eglisa dia ho sitrakaony ny ampiadana nay sy ampiray anaraka sitrakanao ianao venona sy manjaka taona rehetra manakizay omatsika miaraka mandrakarivane ny fiadanana ny tompo Yarsika ni upape masu kwa yaka wafetana Kristi ifada satana na tuchani ifada satana na ifada na fatsa nzike fatsa mapanga mtana
Indreka risika ry kristianavana tonga anefa ny araiky farany amin'ny nofony ty avatsika finoana nanatanterantsika izany finoana noentsika mitalavo amin'Andriamanitra ivelomany zavatra rehetra ingany ity vatany avatsika mora simba alevitsika ity hatsangany ho velona eo amin'ny ivon'ny olo-masina ary ny fanahy kosa ampiraisiny amin'ireo raza olo-masina nino azy ho tsaraina izy ka engany ahita famindrapo amin'izay namaty azy dia velona indray raikitrosa nefa voavitra tavavelona miavana amin'izy Andriamanitra ray ary mitafasaratra eo antsolok'ilay mpiandrony tsara ho mendrika eo kafaliana hatrany amin'ny olo-masina
afinaritra eo fon'ilay mpanjaka mandrakizay raha io ampianakaranany Vaniacu, Ianara, Nitu.
petraka tananao ray tsara fo indrindra ifanahy anjiavanany manatena sy matoky izay fa itsangako velona ataony Kristy izy amin'ny andro farany miaraka amin'izay rehetra nodomandry ao Kristy misaotra sy makasitrakanao izay amin'ny zava-tso rehetra narotsakao tamin'ny havanay fahavelona ireny no amantarana fa tsara fo ianao ary mampahasoavana ao Kristy olo-masina ino mivavaka izay ry Tompo ka tsy mitosaka aminay ny andro famindraponao mba hivonidanadana ho antim-panomponao ny varavaran'ny paradisa mifoatra ny maso aminay avany sisa tavela kosa ny miteny finoana mandra-pandehanay rehetra hitsenan'i Kristy azahoanay miona somatsara amin'izy Tompo sy amin'ny diavanay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Lazafo lehibe Laurent hitondranao any paradisa ny anjery hitsenanao toto somatsara ny martyr ka hitantananao hatramin'i Jerosalema tanàna masina andrayanao mitondira taona iny anjery iaraka amin'ny Lazara lainahatra fa hintetera-tany eny ianao eo aneho fialan-tsasatra mandrakizay. Lazafo lehibe Laurent mandriam-piadanana sy ary ny vavaka fanantinana ny avantsika nodomandry amin'Andriamanitra raha misy fandraisam-pitenenana zao afantarinana sy ny famangina dia izao fotoana. Eny misy larakafy amin'izao foagna tonga ny fianakaviana sy ny tapakasina man'izao dia sorotry sasy dia voatra tokoa ny hoe makofotra makofotra eo anao izao foagna izao satria dia lasa isokorafa kanefa tsy maintsy mijoro ny fiangonana ny izay koa amin'ny alalan'ny kara masitazo sy fanamasina amin'ny alalan'ny pretra ny fantramalasa solotena ny pera fikira amin'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny filakevitra pastoraty amin'ny alalan'ny filakevitra masinavaratra ary amin'ny alalan'ny toaza sy mapevetoaza sy amin'ny alalan'ny tanora FTK mitsoro eo anivony vaozao foagna zao koa mitsoro tokoa amin'izao foagna izao tsy ho fifaliana ny joroana fa fahotra tokoa ngeny misy adinga ny tenenana manao hoe tsy mitsingerera izy tokoa tokony mafana na ny tambokolo tadino no mahadiso fa izao fahonoana fianakaviana sy ny tapakasina masoa dia samy mahadiso tokoa no mampitomany kanefa atao ahoana fa izay milaza izay mazava-an'Andriamanitra isika dia sambolomaty fa tongalana ihany matokona isika fianakaviana dia misafidy ny teny sotra masina manao hoe any an-dahatrano anatin'ny debria any an-dahatrano fonenako abolana mafisina atao anatin'izao ekaristy masina zao no anatin'ny evangelina hoe andeha anamboatra fitoerana maleo ka izy toerako mitoerana eo koa izany tenan'Andriamanitra izany no entiny fiangonana mampiorona atsika amin'akafo satria zava-dehibe loatra izany tongodarana tokoa no azy fa isika rehetra tsy maintsy any efa anamboarana tokoa fitoerana ipetrahana izy ary matotsika izay no mampiorona atsika satria ny fiangonana dia fiangonana izay no mampiorona atsika amin'izao ekaristy masina zao fa matokotsika fiangonana iray tokoa ny ala ny zandritsika ny sotritsika ny tadantsika amin'izao tsy fotoana zao manaraka izany dia ny titokoasina ny andraikitra voninahitra koa mahatsapy izay amin'ny fiangonana tokoa dia mahatsapy fa misy ankidikidy tamin'ny fahavelomana tokoa laka indro manolotra
sy ny andady amin'ny maty asondra vakitromasa hoan'ny velona avan'ny fiangonana dia avan'ny faritra tokola sy tompofavy dia malatsy dia ny antenina farany dia manao hoe azonao sosokarehetra manaratsizay atoa ka misy soliteny amin'ny fanangaviana andeha fitenenana dia mandroso asan'ny akavananazy Jesosy Kristy ao amin'ny sakramenta masina ianao révérend père ianareo mpitiampana ao amin'ny ratsamagaky ny fiangonana eto amin'ny kara Saint Joseph Mahamasina ianareo mpiservy ianareo mpanao liturgie ianareo sakristine ny mpitendry zava-maneno ary isika kristianina tsy asika hanavahana tompoko lahy sy tompoko vavy irony rahona fahiny ve niverina nandrakotrano masandro no maizina ny tany aman-danitra irony fanala rinona no mitamberina indray ve nandrakotra ny tany no mitanondrodony zava-boary tsy atoko lahy tsy atoko vavy tsy irony rao mainty fahiny no mitamberina na irony fanala rinona no nindrotsaka ka nampitanondrika atsika fa lavy teo amin'ny fahenina amin'ny 50 taonany irazafindrabe Laurent ka izay no mampanjombona sy mampitamondrika atsika toy izao ka izany nijoroky tsy mahitsy ivolanako mibadabada manoloana an'izao fahoriana izao satria miatra amin'ny fianakaviana le teny manao hoe ny farara fenondrano ny tsy maneno izy kabary tsy mahalebeo zay toroka dala ary zay fotsy mba endrika telo men'ny fianakaviana ko resaka mpanitretena noho izany manao azafady satria ny azafady ony ny ten-dava manitsana vindo ny azafondro ny solodoany lalako mba hakatsangy ary ny azatsiny no savandy mazary ny ty mangatadalana re tompoko vavy manao azatsiny raha itiny eto masonareo voaloham-pitenenana dia isaoran'Andriamanitra satria tsarovatsika le teniny Jehova manao hoe tsy ny tsara ihany ny saorana an'Andriamanitra fa ny ratsika io misaotra azy na meany Laurent na iralava nandritra izay 50 taona ny rihariavany niaraka tamintsika izay izy mononaka izy ny nanome ka isaorantsika azy izavatra rehetra izay no ela tompoko lahy izay no ela tompoko vavy ela tsy azo ny dinganina ary tsy azo nalalovam-potsiny anefa fa elatra ny sandratana tsy atao lava ny teny satria efa andro fahavaratra izao ka nimerika aza hitany voalohany dia na dia manjomona ary ny andro na dia vodim-pahoriana ary ny fianakaviana dia tsainy tsy isaotra ka mitodika aminao indrindry zahay mopera makasitraka makatelona noho ny fanohananao ny antso nataon'ny fianakaviana natsona tsy nahavaripeo ianao no faina tsy nahafola tanana ka dia tonga ianao tamin'izao fotoana izao na me vatsy-panahafarany ho vatsy ho an'ny fianakavianay hoentiny any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny toerana hipetrahany ary koa heritry vatsy-panahy ho an'ny reto fianakaviana sy namana sy tapaka nanotrinazy dia misaotra namopera enikatsa enim-boninahitra ny havanay koa mitodika aminareo koa izay mpanao mpiservy ianareo mpanao liturgie mpitendry zava-maneno makasitraka makatelona noho ny fifanotrona sy ny fifanampiana satria tsarovana ihany le teny manao hoe mikaliky tsy amin'ny baleo ny somanga mandihy tsy amin'ny aponga maivana ka dia notrononareo izay ravoravo ny fosy fanahy ary eto dia farany ihany koa mitodika amintsika kristianina satria tsy azo atao ombany maso tsiry tatao vatan'orona ianareo nakakio dinana atao ravitsofina
fa raha tsy teo ianareo a nanjony hery teo ny fianakaviana sy mitarika rosy izay melan-dralava na fo fotoana nareo na fo ihany vatany vao naheno fahoriana dia nisy ny tonga nitototo tany amin'ny hopitaly tao mikanjankazo izay nametrana ny razana tsy vitan'izany fa mbola niary tory ireo nandritra ny alina roa ary mamiketriny kosa mbola tonga nangatabavaka sy nandevoninahitra farany an'Andriamanitra ho fela sasatry ny fanany amin'izao fotoana izao koa isorana ianareo no izany rehetra izany fa tsy navelanareo ilolovaty sy mialana amin'ny fianakaviana tsy navelanareo babeta tsy zaka fa tonga ianareo nanao etambabe mora zaka tsy aminjara mora lany ka dia misaotranareo koa izany teny sorana rehetra izany dia misy mitolotra ho anareo mpandrarata amin'ny fiangonana voalohany indrindra ho anao mopera ho anareo mpiservia ary ho an'ny mpitendry zava-maneno sy anareo mpanao liturgia ao koa nisy Kristina natao amin'ny fiangonana raisy re tokony tolotra kely dia kely ary tsitsy nantondra vonitenina kasahira amin'ny vava ny metinay a tsy hanikavoky ny favoninaitra fanomezana manaraka izany moa dia raha lava koa dia nanaovan'ny fianakaviana fararakitra ho an'ny kara Saint Joseph eto Mahamasina atolotra mpanajana tompoko koa mivarotra ranoranorana ho manakofa koa teny fisaorana ihany koa tsy maintsy arahana tsodrano ka dia enganenao mopera ho salamana landava ary vita be eo amin'ny sahan'ny tompo na metrananao a makasitraka makatelina ary toy izany koa ianareo mpandrara na miservi mpitendry zava-maneno ianareo mpanao liturgia tamin'ny fiangonana kely tongavataiza ny tanora ho tratrantitra miantitra iroka amin'ny tany mitendry zava-maneno dia nitombo fahaizana trany horerehan'ny fiangonana katolika eta Mahamasina ity izay no ela tompoko lahy izay no ela tompoko vavy fa mitodika anareo vahoaka ny teny farany satria raha lava olo ny teny mandona ny soka raha lava amin'ny atra mampitsoka ny kisoa ka eo ianareo vahoaka dia hoe manao hoe raha misy aminareo tsy afaka ametraka azy any amin'ny toerana izay ametrana azy any Ambohijanaka dia hoy le fitenenana manao hoe no mandeha ny tsy laina ny mipetraka tsoto fa dia efa be no vitanareo koa ny tany keo no lavitra iroranana kely ihany lavitra kaiky satria misy ny ambody azy mena tsimotsimo any ianareo izay andeha kosa voraisana tanandroa ary isorana indrindra ka ilay Andriamanitra ny fehedanana ny momba antsika tsirairay avy ianareo mijanona dia hoe aho hoe tonga vasoany atokantrano nareo tsy tafotoana vatona fenom-bozaka tsy horendrika amin'ny lakana hitana Andriamanitra ny fahasoavana ny amomba antsika menakavy ka afatra farany ary fifandaminana kely manararaotra kely a misy mbola tsy maharaka ny hoe aiza ny fiara an-dalana misy fiara Sprinter telo ao a nalain'ny fianakaviana misy saran-dalana 3,000 ariary ka ianareo izay volona andehandevina zany a dia 3,000 ariary frais mandroso miverina izay tsy afaka kosa hoe aho a dia tsy ratsy misy ny fiara mitondra ny razana ny corbiara ny tarika rosy kosa dia manana ny tôbila biso mavomavo be a ka ny tarika rosy mivady aman-janany ihany a no atokana mba hiditra ao fa sika menakavy kosa mba mandeha amin'ny tôbila nalain'ny fianakaviana izay no ela tompoko vavy izay no ela tompoko lahy fa dia makasitraka makatelina isorana antsika rehetra naharitra neno makasitraka tompoko misaotra tompoko amin'ny fandraisana fitenena fanamafisana izay fandaminana izay any io mialohan'ny tsodrano izay omen'ny pretra dia isika rehetra efa mivoaka rehefa avy eo izay tsy afaka ny andevina ny fandaminana dia mandeha manaraka ny lalatsara io fa zay afaka mandevina mivoaka atao amin'ny varavarana akaviaprato ny fandaminana zany rehefa avy eo dia mandeha ny saly dia mandeha ny voninkazo dia mandeha raha tomboky lala arahan'ny pretra sy ny mpanao raha rehetra dia manaraka ny fianakaviana kaiky indrindra saotra ndreo tomboky Zafaty fa varatsy ny fianakaviana
cenderung dia di dalam pembicaraan. Saya harus berbicara. Membaca mereka dari tunggu. Tantangan finansial Yesus Kristi sudah terjadi dengan faham langsung firman Baca pada 5 katakan di sini.
Chiama!